faly manatitra ny fiarabana ao antsika rehetra. Ranja ny anarako anao amin'ny ABC dia ny hoentiko anareo anio ady gasy. Ady gasy adina amin'ny bibikely. Efa nilaza teo ihany moa ny namako teo aloha hoe misy ny atao hoe tevrozia. Dia tevrozia no atolotro anareo fomba fikarakarana ny tevrozia adina amin'ireo bibikely sy ireo lolokely mpanimba ny volontsika. Ity fikarakarana ity moa zany dia hoantsika mpamboly na mpamboly matianina na tsika mpamboly ao an-trano mamboly zaridaina dia rindro ara ny fikarakarana momba izay. Inona avy ny ilaintsika? Ny akora ilaintsika ravina tevrozia, raisibika na rokolao, dia rano 10 litatra, dia savony gasy sy rano 2 litatra namboarana ranon-tsavony izay efa nilazain'ny namako teo aloha mba hitazomana an'ilay ranom-panafody. Dia ho an'ny tany 100 metatra tora-droa ity fikarakarana ity. Dia ahoana raha fomba fikarakarana azy? Totona ny ravina tevrozia na famamo isika dia alona afangaro an'ilay rano 10 litatra dia alona mandritra ny 2 alina. Dia ny zavatra andomanana azy moa zany dia tsy atao vy fotsiny fa plastika. Dia rehefa izay ny maraina dia tsy hifina ilay akora vita teo dia afafy dia manaraka anazy ny ranon-tsavony. Dia ny fomba fampiasana anazy mila fitandremana kely fa rehefa hariva tolakiny ny andro no afafy izy io satria somary mahery. Dia fitosana tsara ny raviny ny tahony amin'izay misy bibikely rehetra. Dia melanelana iray andro ny fampiasana anazy satria mahery ilay izy dia rehefa tapitra tanteraka ny bibikely eo amin'ilay voly dia izay dia tapitra hatreo zany ny fampiasana anazy. Dia rehefa ohatra hoe lany ilay izy teo dia mamerina manao indray. Dia niteny moa namako teo momba ny agroforesterie afaka volena atao fefy koa izy io manalavitra ny bibikely izay mety hanimba ilay voly ihany koa na reny puceron reny. Dia izay ny afaka natolotra ho anareo dia misaotra betsaka dia tonga ny soa eto ny voatsapanykao.